Fahalmerabantsika rehetra riavana mahatratra izao alady 12 Aogositra taona 2022 izao. Alady izay natokana FJKM hitondrana mibavaka hanoanana ny asan'ny homonery eto amin'ny sahan'ny FJKM. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy Tompo. Amen. Ndery avoko hitsangana idera sy anome voninahitra ny Tompo isika. Amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo fahaenina amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fahaenina amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Aorianan'izay ny redonantsika ny hira laharana fahavalo. Amin'ny anaran'ny Tompo namakitsika ny salamo manao hoe: Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany tsy hatahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho any amin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanànan'Andriamanitra, fonena masiny ny avo indrindra. Andriamanitra ny eo afovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ho marain'ny andro. Nitabataba ny firenena samihafa, kotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehova tompony maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo antsika. Amen. Ira isikia
ivavaka isika revana. Saotranao izay Andriamanitra rainay io, nitao aminao ary afaka manatona anao amin'ny fifaliana mba hiaino sy handray ny teny fiainana izay tolotra ao anay. Makasitraka anao izay amin'ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainan'ny fiangonanao, indrindra ao anatin'izao fotoana hanatanterahana ny sinôda lehibe ny Efijekemo izao. Ngataka niasan'ny fananao masina izay amin'ity alahady izay hitondrana mibavaka sy hanoanana ny asany moneri ity. Dia izany fananao izany Tompo, nitarika ny tsirairay avy mba hatsapahanay tokoa fa te hiasa eo amin'ny fiainanay ianao, te hanao zava-baovao mandrakariva eo amin'ny fiainanay ianao, ka azo hery izay hitombo finoana ary azoto hiasa noho ny fanatrehanao. Tario ary izay Tompo amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, mba ho fanomeza amboninahitra ny anaranao masina, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Petraka ianareo ry havako. Tia antsika Andriamanitra ry havana, ary izany fitiavana Andriamanitra antsika izany no hanomezany antsika ny sitrapony. Enoy ary havako, eritrereto tsara, saino lalina, zao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra omeny antsika izao. Hoy Jesosy, aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Amen. Ny hira 700 ny andininy 2. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nendrenesitsika ry havako, mahatsiaritsika fa tsy tanteraka, ary manisy mandrakariva raha tokasen'ny tompontsika miaritra fahoriana sy matoky azy, dia tsy mahatritsika ao anatin'izany, tsy manana fahatokina ny Tompo ao anatin'ny toe-javatra rehetra izay mitrangy eo amin'ny fiainana. Andeha ary hifona amin'ny Tompo isika, ka hanaraka izao vavaka fifonana izao. Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao, ary mitandrina ny fanekena sy ny famindrapo ho any izay tianao sy mitandrina ny didinao. Efa nanota taminao izay, nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina, niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao. Tsy no hoe nonay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fankahiaizana. Raha niteny aminay ianao, feo anoloan'ny fahoriana sy ny zavatsarotra rehetra mitrangy eo amin'ny fiainana, dia tokony hatoky ianao mandrakariva izay. Tsy tanteraka izany Tompo. Matetika izay miozongozona ny finoanay, mierikerika tsy aroa izay, dia mangataka ny famindraponao, mangataka ny famelan-keloko avy aminao. Fona aminao izay Tompo, araka ny fahamarinanao rehetra, aoka re mba ionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao. Kehitriny Andriamanitra, hienohy ny fivavaky ny mpanomponao, ny fifonany, hampamira-pirata ao aminay ny tavanao. Andriamanitra ho atongilany ny sofinao, miaino, airato ny masonao, ka jereo ny fahantranay. Fa tsy amin'ny fahamarinanay
no andoharana ny fona eo anatrehanao fa amin'ny ahalehiben'ny indra fonao. Mandrenesa Tompo, mamela eloka, miainoka miasa, aza ela ianao, nony aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Revana malala, ny olona izay mibebaka marina tokoa ary vonina mandrakariva atoko ny Tompo amin'ny zavatra rehetra. Ny Tompo Andriamantsika dia mamindra fo sy mamela eloka, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay ho an'izay mibebaka marina tokoa eo anatrehany. Kehitriny ary mitsangana, raiso ny teny soa mahafaly izay omen'ny Tompo antsika. Hoy ny teny voasoratra, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo amin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary ny dikapoka taminy no nahasitranana anareo. Noho izany dia voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia, miderany tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Ny hira 140 ny andininy 2. Vela iloko arevana dia sa manambara ampinoana, sa manambara pahabe maso ny finony ilaina mela ny elony. Dia ary ombona antsika ny fanekempinoana kristianina apostolika izay iraisantsika mpino manerana izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, nitotoronina tamin'ny fanahy masina, teraka Maria Virginy, njala napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka vahan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Iny ny fanahy masina, fiangona masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo riavana. Arak'izany ry havana dia alahady natokany efijekemo ho alahady ny homonery. Totoana mbavaka zany asan'ny homonery zany, andrindra anohanana zany asan'ny homonery zany, dia alahady 15 Aogositra ity. Faly mamerina fiarabana, mpianakavo ny finoana rehetra sy ny fiangonana rehetra manerana ny sahany efijekemo. Faly miarahaba ihany koa ny fianakaviam-ben'ny homonery eto amin'ny sahany efijekemo, na ireo mpisehatra any amin'ny sehatra samihafa zany na ny tompona andraikitra ihany koa eo anivon'ny fitantanana zany asan'ny homonery izany. Hoentsika mbavaka zany asan'ny homonery izany ary toanantsika araka ny azo atao satria zany raha teo baiko ny Tompo amin'ny fiangonana sy amin'ny kristianina rehetra. Zao ary dia hovakina amintsika ny afatra amin'izao alahady natokana ho an'ny homonery izao. Riavana malala ao amin'ny Tompo, ampitombona ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika.
Ny aumônerie FCKM dia faly mamangy ny sampiangonana amin'ny alalan'ny izao afatra izao. Miaraba ny FCKM afaka manatanteraka sy miatrika ny synode lehibe fahasivy amby folo izay ho tanterahana ny sambava amin'izao fotoana izao. Ny fanahy masina ny an'olotsaina sy omba ireo solotena ny fiangonana any mba alavrarian'izay fivoriana izany, antsakany sy andavany ary sehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Ny aumônerie FCKM dia mampahery ny fiangonana rehetra sy ny kristianina ao aminy noho ity valana retina Covid-19 izay mbola tsy lefy mandraka ankehitriny. Nanomboka ny volana May, voalohan'ny volana May taona 2024 dia nivelatra ary afaka hanamangy ireo toerana rehetra izay nandray ireo marary ny Covid-19 isika aumônerie. Isaorana ireo mpitandrina sy mpiandry izay namaly ny antsony aumônerie anatevin-daharana ny famangina sy ny fampaherezana natao na ny teto Antananarivo renivohitra izany na ireo tany amin'ny isaky ny synode apartany. Isaorana manokana ny birao ampiandraikitra foibe sy ny sekretera jeneraly ny FCKM ny tonian'ny departementan'ny fiangonana izay nitarika ireo mpisehatra tamin'izany fanompoam-pivavahana izany. Isaorana ihany koa ny fiarahantsika ny asa ary nanokafa ny fanjakana varavarana misokatra nafahantsika ny asa teny amin'ireny sehatra CTC manerana ny nosy ireny. Ary ny tonian'ny departementan'ny fiangonana izay nitarika ireo mpisehatra tamin'izany fanompoam-pivavahana izany hatramin'ny faran'ny volana Jona 2024 lasa teo, raha ny teto anivon'ny fandrindrana nasionaly dia nisa 170 ny fitsidihana vita ka marary 1,970 ary mpanaraka marary 530,730. Iteo ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana 7,730 no nampahirezina sy nentina mbavaka nomena trakitra nisy ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny mpitandrina maro. Nandritra izany fotoana izany ihany koa dia nisy ireo mpitandrina sy mpiandry 770 izay nanohana ny antso ka ny asa tamin'ireny toerana ireny 520 ny toerana izay nandray marary tao anatin'izany ny CTC hôpitaly, ny CTC hôtel hôpitaly. Dia raha tambatra izany dia 130 ireo mpitandrina no namangy ary 570 ny mpiandry, izany hoe nivezivezy matetika tany amin'ireny toerana ireny. Ary ihany koa fantatsika fa nisy ireo sitrana isaorana an'Andriamanitra kanefa nisy ihany koa ireo lavo ireo izay ndosy ny fahafatesana dia miara miory amin'ireny isika ary dia mahatsiaro ambavaka ireo ankonana sy fianakaviana izay nilaoza andreny avatsika namatsika ireny. Mitaonantsika riavana anamafy-trano ny vavaka sy ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra mba iorenantsika tokoa amin'i Jesosy Kristy fa na inona na inona ny amin'izao zavatra rehetra izao dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny fiona amin'ny ny aumônerie dia ho tanterahana ny 420 sy 720 ny volana Oktobra any Antsirabe, koa dia ampitaina amintsika miandalana eo ny fandaminana fa dia mangataka antsika atsiaro izany ambavaka. Riavana isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana Aogositra izao ny fotoana atokantsika hitrotrona mambavaka sy hanoanana ny asan'ny aumônerie FCKM, koa dia raisina ampitiavana ny fanoanana amin'ny endrindrehetra izay azon'ny fiangonana tao ao amin'ny varavarana Rosoronjato amin'ny aumônerie foibe nataterahantsika izany afahantsika manoana ny asan'ny aumônerie sy ny tetika asa AZ izay miahy ihany koa ireo sembana eto anivon'ny fiangonana. Dia ny fanoanana dia azo ateritsika ao amin'ny aumônerie foibe varavarana Rosoronjato na ihany koa amin'ny compte bancaire dia raisitsika ny laharan'ny compte bancaire ao amin'ny varavarana Rosoronjato. Koa farandriavana miorena tsara aza miova dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Saotran'ny tompontsika riavana amin'izay afatra nomena antsika rehetra izay dia manentana ny kristianina FCKM trotro-mbavaka mandrakariva ny fiainan'ny fiangonana, indrindra ao anatin'izao fotoana anatanterahana ny synode lehibe fahasivy ambin'ny folo
izao. Manentana ny kristianina efitsike maraka izany koa eo amin'ny asa tsara izay asen'ny tompo tanterahantsika amin'ny alalan'ny aomoniry. Zao ary sika riavana dia hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ary tsaroa fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra, ary mahasambotra kokoa no manome noho ny mandray. Ny atokopihira avy ao amin'ny hôpitaly Aziera no hanatanteraka ny anjara irany orom-baton'ny Kristy ao amin'ny Aziera. Ndao ary dia ao anatin'izany no anaovantsika ndrakitra.
salasala fa mbola ho avy izy mbola ho avy tsara no angonina miandro farany iaraka mireo anjeliny itoetra hoe anilandra maminy fiainana mandrakizay dia ariavana iara-mitsangantsika hanolotra izao fanomezana izao ny ra 570 andininy voalohany no ataontsika faranana amin'ny amena tonga amin'ny fotoana izay ankalazantsika ny tenin'Andriamanitra sika riavana fanilo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika ny tenin'Andriamanitra ary manana anjara amin'izany ny ankizy sy ny tanora dia ary ankizy sy ny tanora havana hitsangantsika anao ny hira valo sy valonjato ny andininy voalohany dia omena antsika ny vatsy ho antsika rehetra miaraba ny ankizy sy ny tanora ho amin'izao fotoana izay atokana ho anareo izao mahazo toerana ianareo ny lohateny iorenan'ny fotoana ny tsika eto amin'ny sany FJKM amin'ity volana aogositra moa dia le hoe le inona moa miorena amin'ny asa tsara miorena amin'ny asa tsara ary dia inoko fa samy manana nyty karatra mofinainty daholo ny ankizy sy ny tanora zay efa vokarin'ny sekoly adika dia ao anatin'ity no safiditsika andraisana ny afatra ho anareo ary hojerentsika ny tsy anjery voarakitra ao amin'ity volana aogositra ity dia rahantsika mamaky zany raha inatanantsika ny karatra ary raha tsy inatanantsika moa dia ovakiko amina rantompo rahantsika voarakitra ao amin'ny Efesiana toko 2 izy ny andininy 10 fa asany isika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy dia somary hofitintsika ny andalana vitsivitsy izay andraketantsika ny afatra dia hoe asany isika voaforona hanao asa tsara iarahantsika mamerina hoe asany isika voaforona hanao asa tsara arak'izany tokoa moa zany ankizy sy ry tanora avana indrindra dia asan'Andriamanitra isika voaforona izy no namorona antsika
zany hoe vokatry ny asa famoronan'Andriamanitra izaho sy anao isika. Raha toa ka ataontsika hoe hoarina amina orinasa anankiray mamokatra zavatra iray, entana iray, dia mitondra ny mariky ny orinasa iny ny entana izay voakariny. Ary dia marina fa tsy entam-barotra akory isika, fa satria Andriamanitra ilay namorona antsika dia namorona antsika nitovy endrika aminy. Raha ataontsika amin'ny fiteny mahazatra anareo ankizy tanora angamba dia ilay antsoina ilay hoe vrai marque, tena nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy isika. Ary satria izy ilay mpanao ny tsara ka namokatra antsika asany tsara mba ho tonga ihany koa ho mpanao tsara tahaka azy, satria mitovy aminy. Zay no antenainy amintsika, ho mpanao asa tsara. Fa inona moa koa sara mahatonga an'izany tsy ho tanteraka? Indrina kely ahako ohatra, efa nalaza teto amin'ny firenentsika ny fisian'ny lalao tsaronareo ngamba le hoe copie-coller. Araka ny fahafantarantsika azy reny copie-coller reny moa zany tao anatin'ireny lalao reny dia hoe manao izay anahafana n'ilay mpanakanto mitovitovy endrika, mitovitovy feo, ary dia izay no anaovana ny fifaninanana. Tsy tena mitovy anefa, tsy tena izy iarahantsika manaiky zany, tsy tena izy iny fa mitovitovy. Malaza ihany koa zao ny fanaovana ny hoe CD piraty, mitovitovy fa tsy tena izy. Ka ny fampitaniana manko dia zany hoe ahoana ary, fa inona ary ny manakana tsy afaka tena amoaka n'ilay fitoviana endrika amin'ny asa izay ataoko. Andeha aka tantara kely sika izay voarakitra ao amin'ny filazantsara ihany ny tantara. Tantarana mpanapaka anankiray izay mpanan-karena izy io. Inoko fa fantatrareo ny oblique toko 20 izay voarakitra ao perikiopantsika. Ary satria nanontany an'ny tompo izy hoe mpampianatra tsara ô, ahoana no ataoko mba hahazoako fiainana mandrakizay? Mandinika manaraka an'io andiny tsoratra masina io tsika milaza ny tantara kely io dia zao no nahavariana azy. Rehefa niteny tamin'ny tompo hoe ataovy ara ny didy rehetra, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mamono olona, manajany rainao sy ny reninao, dia hoy izy, zany efa nataoko hatry ny 10 zambola kely, efa nitandriny izany hatramin'ny 10 zambola kely. Fanontaniana manitikitika zany rao rakizy, asany any aminareo fa ozy hoe izy io zany io mpanapaka efa lehilahy lehibe manoloana ny tompo manontany io zany hoe ahoana no ataoko no azahoako ny fiainana mandrakizay? Efa hatry ny mbola fahazaza izy zany no efa zatra nitandrina an'izany lalàna zany. Zany hoe raha ataoko amin'ny hoe fa tsika mikehitriny zany dia ohatrany hoe efa zatra manaraka ny fampianarana sekoly alahady, efa zatra manaraka ny fitoam-bavaka, efa zatra fanerasera, tsy manavao azy tsony ny amin'ny lalàna, kanefa dia zao mbola tsy nahazo antoka izy ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary dia rehefa namaly moa tompo avy eo anatin'ilay tantara ihany dia ozy ny tompo, diso zavatra ray lona ianao zao natoroko anao amidio ny fanananao rehetra, omeo ny malahelo, ary ananarakitra ny an-danitra ianao dia avy manaraka. Omeo ny malahelo, zay le asa tsara ny sain'ny tompo ataony, amidio ny fanananao dia omeo ny malahelo, avy manaraka. Toy ny tantara moa rakizy dia hoe nalahelo izy, nanjonitra izy nalahelo satria sarotsarotra aminy angamba ny ankatohany zany. Fa raha fezina ny ato anatiny hoe tiatsika andraisana ny lesona dia hoe sao dia le finoana modimody nanaraka foana ny fitoam-bavaka sy ny fitandremana le lalàna, finoana copie-coller fa tsy tena le finoana nahavonjy azy. Sao dia izay finoana tsy narahan'le asa fankatoavana tamin'izay nambara ny tompo nataony, izay no natonga azy tsy lasa nanao le asa tsara, tsy vitany le asa tsara taky ny tompo aminy. Fa isika zany raha toka namenany zao afatra zao hoe miorena amin'ny asa tsara
dia zao raha izy aoka tsy anao modimody mino aoka tsy anao modimody manaraka ny fitombavaka na modimody mianatra sekolady modimody manaraka ny fampianarany etseroa fa aoka ho hitany izy tompo ao anatinao le hoe mankatoa zay lazainy atao ianao ary zay fanaovana ny fankatoavana zay aseny atao zay le asa tsara inoko fa fotoana azotsika manapa-kevitra ao anatin'ny vavaka izao isy vavaka hitariako atsika dia ho averitsika Jesosy tompo atoroy ahy izay fomba mamitaka tokony alako ary dia manolo tena ho anaraka anao ny asa tsara zay fanamboarinao ahy amen Saoran'ny tompontsika ny amin'izay fitariana antsika ankizy tanora izay iorina tsara tokoa amin'ny asa tsara. Fa Jesosy dia niteny fa tsy mofo ihany veloman'ny olona fa niteny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Dia irositsika amin'ny vavaka sy ny famakiana amin'ny sesiny soratra masina. Ny hira 7:1 no ataterahantsika melo izany. Vavakisika tompoko misaotranao zay tompo mankasitraka indrindra fa tonga eto amin'ny fotoana zay sarobidy sy mamina indrindra izahay dia ny amakiana sy hainona ny teninao teny velona sy mahery sabatra roa lela oentinay manrantsana mandrodana ny asa matin'ny satana rehetra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra misaotranao zay ry tompo fa voadika amin'ny teny razanay izany azonay vakiana amin'ny fotoana rehetra azonay tiniana tsara ihany koa ka mangataka ny fananao masina izahay mba hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy ka zay amaky ny teninao dia tsy handatsaka izany na dia litera ray azy ny mpanomponao zay rahinao hitondra hanazava ny teninao aminay tenao no ampiteny azy ka tsy verina foana any aminao ny teninao raha tsy efa ambinina amin'izay mpanondranao azy ary ny vahoakanao rehetra izay mangetahetanao ka manongelantsofana mitanila miaino ny teninao dia ho teny velona tafalatsaka-pony tokoa ho fiainany andavanandro izany ho aina hijoroa no vavolombelonao noho izany tompo mitenena Jehova tomponay eo fa vonona hiaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavakay amen. Iaraka maki ny teny soratra masina isika ry havana izany dia ho hitantsika ao amin'ny ohabolana 4:10 ohabolana 4:10 vakitsika ny 2:20 hatramin'ny 7:20 ohabolana 4:10 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 ho vakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Tsy mivily va izay manao asa ratsy fa famindram-posy fahamarinana no an'izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra izay misy valiny avokoa fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba azahoana na inona na inona satry-boninahitry ny endry ny areny fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany.
ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehova ny loharanonaina analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:30. Luka 7:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:30. Inamaliany Jesosy ny famontaniany mpanan-karena anankiray. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara ô, inona no ataoko handovaky fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe, aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajano ny rainao sy ny reninao. Ary io kosa izy, izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao, amidio ny fanananao rehetra ka zarao ho an'ny malahelo, dia anana rakitra ny an-danitra ianao, ary avy manaraha ahy. Ary rehefa nandre izany rahalehilahy, nalahelo loatra fa nanakarena dia nanakarena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny asarotry ny idira manakarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra no ny idiran'ny manakarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe, izay indray moa no azo vonjeny? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Faranantsika ao amin'ny Korintianina 2:7 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 5:10. Korintianina 2:7 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 5:10. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjana, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjana. Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay nininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra, araka ny voasoratra hoe, namafy izy, eny nanomeo amin'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ary izay manome vo an'ny mpamafy, tsy mofo hoanina dia hanome tsy abe ny vo afafinareo, ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Dia anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo, ka androso amin'ny tsi-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompompavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa, satria ny fizahan-toetranareo amin'izany fanompona izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsara an Kristy sy noho ny fahazotonareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatany ho anareo dia manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andre ny afatra Andriamanitra sikariavana izay hoentin'ny mpanompony dia ny mpitandrana Rahalambo Mahendro Nosy, filohan'ny komity foiben'ny asany amonerian'ny Efitsekema. Eo mpitsanganana no anaovantsika ny hira ao amin'ny firana fanampilarana 7:30 andininy voalohany dia hoentin'izany afatra izany.
ho azo toerana riavana. Raha malala rehetra amin'ny tompo mbola ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy i Jesosy Kristy le tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Koritianina 2 toko 7 ka ny 2 no akatsika ny afatra ny tompo riavana amin'izao alahady ny asany amonery FJKM izao. Koritianina 2 toko 7 ka ny 2 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo masina ihany fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa. Amen. Koritianina 2 toko 7 ny 2. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa. Raha malala rehetra amin'ny tompo nisy tranga toy izao tamin'izany fotoana izany fa nisy fahoriana niatra tamin'ny voaka an'Andriamanitra tany Jerosalema ary dia nanapa-kevitra ireo heverina ho ray aman-drenin'ny fiangonana amin'ny fanaovana antso mba hifanoloran-tanana, hifanampiana, hifanohanana manoloana zany fahasairanana izany. Ary rehetra no ka ny afatr'Andriamanitra riavana amin'ity Koritianina 2 toko 7 andininy 12 ity ka omena ny lohateny toy izao: ny fanompoana masina. Azafady averany kely ina lohateny ny fanompoana masina. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo olona masina ihany fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa. Zavatra telo loha riavana ny fampizarantsika amin'ity alahady ity: ny fanompon'ny olona masina, voalohany iantsona mpanompon'Andriamanitra rehetra. Fanompon'ny olona masina iantsona mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ny faharoa, ny fanompoana masina mahafaka ny alahelo ny olona masina na ny olona mila vonjy. Ary ny fahatsetsady farany, ny fanompoana masina dia mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra. Raha veriko ary dia toy izao ny lohateny: fanompon'ny olona masina, voalohany iantsona mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ny faharoa, mahafaka ny alahelo ny olona mila vonjy. Ary ny fahatelo, mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra. Raha tsika riavana ny voalohany, fanompon'ny olona masina iantsona ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Raha malala rehetra amin'ny tompo, ny olona zay heverina iantefan'ny antson'Andriamanitra noho ny fahoriana nisy tany Jerosalema dia tsy izy akory fa ny mpanompon'Andriamanitra. Reo ny ratsan-tanan'Andriamanitra, reo ny vavan'Andriamanitra, reo ny tenan'Andriamanitra, reo ny tongotr'Andriamanitra. Mba tian'Andriamanitra ho fitaovana am-pelantanany amonjena reo olona zay mila vonjy. Zavatra roa nefa ziganina ravana amin'ny antso izay natao. Tao zany moa zany izay namaly. Fatao izay tena tsy nantsoina nefa namaly. Dia reo tany Makedonia. Nefitra izy ireo avana fa natao ara ny fahasaranana zay nahazo azy dia tsy sakana ho azy ny hanome na hanolo-tanana anareo olona mila vonjy any Jerosalema, ka ny kely ihany izy, ny adivatra izy mba hanana anjara koa amin'izany fanompon'ny olona masina izany. Fa fanamariana anankiray faharoa dia izao, zareo tao Korinto izay antefan'ity taratasy ity. Tao Korinto indray dia izao: nanaiky tokoa izy fa anao saingy efa herintaona zay mbola tsy natsitahany izay natao. Misy io ravana zany izay nanana fikasana fa mbola nijanona fikasana ihany. Efa herintaona tio arina mbola nijanona fikasana ihany ny amin'izay fanekena zay tokony ho tanterahana mba ho tanterahana. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo, ay misy heverina hoe tsy tokony anao akory nefa tena nanao. Misy ndray zay nanao na mikasa anao herintaona teoriana mbola mijanona fikasana ihany. Izay fanapa-kevitra tanterahana zany.
saingy izao ry havana antso antsika rehetra raha misy antsoin'Andriamanitra mba na hitodika amin'ny olona mila vonjy dia ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ry amin'ny malala rehetra amin'ny tompo zao andro ny amonery izao dia isotomana ny sainao mba hijery fa misy olona manodidina anao ao olona mila vonjy ohatra zao hoe ny any hôpitaly ve vao teo zao nitatitra ny amin'ny filazanany hoe tamin'ity valanaretina ity dia niezaka ny tao amin'ny amonery niaraka ireo mpiara-miasa rehetra tao amin'ny fobe FJKM na ny Brown Petrika fobe na ny secrétaire général ny amin'izay nandeha nitsidika nampahery reny havatsika sy ireo mpihavana izay nidonan'ny fahasaranana ara-pahasalamana sy ny manamanjo mihitsika io azy raha malala rehetra amin'ny tompo santionana zany fa tsy zany ihany misy ireo mirenireny eny an-dala be misy ireo zoky olona misy ireo very asy misy ireo zavatra setra samihafa zay tena mila vonjy tokoa izo andratson'Andriamanitra anao zany ianao mpanompon'Andriamanitra ry havana anao antsoiny mba hijery hitody hamaly ny antso ka hianatra zareo tany Makedonia anao tokoa fa za mianatra zareo tany Korinto zay nieritreritra anao saitsonanao heritaona ty aoriana antsoin'Andriamanitra anao ry havana mba hanatanteraka zany ka ahoana ny toetra hanatanterana zany zara fanompony zany dia zao no ambaran'ny Paoly apôstôly etony hoe manao arak'izay ananany manao arak'izay inin'ny fony manome amin'ny fifaliany zany ry havana no mpanompon'Andriamanitra manao arak'izay ananany Andriamanitra ry havana tsy mitady zay tsy anananao fa ny anananao ny tian'Andriamanitra mba atolotrao hoentina amin'ny fanasoavana ireny olona mila vonjy ireny manao ry havana ty amin'izay ininy fo zany hoe tena atao ampitiavana tokoa ny fanompona zay atao satria valy amin'ny antso zay ataon'Andriamanitra ry havana ny fitodiana amin'ireny olona mila vonjy ireny ary dia manome amin'ny fifaliana zany no ankasitrahan'Andriamanitra ry havana ary izay no lazain'ny tompo an'ny mpanompony hoe mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo ka hitomba amin'izay asa tsara rehetra izany hoe arakaraky ny anaovana ry havana no hitombona amin'ny asa tsara fa Andriamanitra no miatoka indrindra ampitombo ny fahasoavana ho antsika ry havana amin'izay ahafahantsika misitrika tokoa ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra ka isika mpanompo dia miasa amin'ilay tompontsika ary ny tompontsika dia mampitombo zany fahasoavana zany eo amin'ny fiainantsika isan'andro hitrany tapahany faharoantsika ry havana dia ny hoe fanompona masina dia mahafaka ny alahelo-ny olona mila vonjy fa mifanaovana zany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo-ny olona masina ihany zany afaka zany ny alahelo-ny olona masina raha malala rehetra amin'ny tompo rehefa voarain'ny olona masina na ny olona mila vonjy ny fanompiana ataontsika dia miteraka fisaorana an'Andriamanitra zany hoe fa manomboka miala amin'ilay fahoriana zay nampitanondrika azy teo izy fa mahatsiaro hoe misy olona misy havana kainy ambadika rehetrarehetra any mijery sy mahatsiaro anay dia mahatsiaro misaotra n'Andriamanitra izy ry havana ary fisaorana an'Andriamanitra dia efa santatra sahady ny fandresena ny fahoriana santatra sahady fialana ny fahoriana izay nianjady hoe misaotra anao Andriamanitra fa aina dia zao aty ary mbola misy mijery ary zany indrindra ry havana no tian'Andriamanitra ho takatra ny olona ireny mba ahatonga azy ireo iorina sy hitombo tokoa amin'ny maha fiombonana masina ka ho tsarony fisaoran'Andriamanitra tsarony fa olona masina amin'Andriamanitra koa izy ireo izany hoe ny fanaovantsika ireny asa fiantrana amin'ny olona mila vonjy ireny dia atsarovana izy ireny fa manana namana manana prêt-à-pot manana havana izay miombona ao anatin'ny fahasaranana ka mahatonga azy ireo hisaotra an'Andriamanitra fa tsy zany ihany fa mahafaka koa ny fahoriana andavanandro marina fa inandray ndre mandeha ohatra nanaovana azy fa ny tena tsara dia manao tetika asa mihitsy koa azy tsy indray mandeha tsy miverina fa ny amin'izay mba anarenana tokoa ireny olona ireny hiala amin'izany fotoana misy fahasaranana atrehan'izany ka manampy azy hiarina sy hiotra mba hahatonga azy atsiaro fa manana an'izay maizy azy tokoa izany olona zany satria ny olona masina no mijery sy manampy azy akoatra ny fitondrana mbavaka
dia reny misy fitaovana isan-karazany, reny misy tetikasa isan-karazany zay atao miantehitra amin'ireny mipaka amin'ireny olona mila vonjy ireny. Dia zay indrindra ny hoe fanompoana masina dia mahavaka ny alahelon'ny olona mila vonjy. Fa amarana ny afatr'Andriamanitra sika ry havana amin'ny fizarana fahatelo. Raha very kely aloha zany ny lesona dia ny hoe lohateny dia ny hoe fanompoana masina. Ny voalohany iantsona mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ny fanompoana masina mahavaka ny alahelon'ny olona mila vonjy. Ary ny fahatelo, ny fanompoan'ny olona masina mampitombo ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra. O Jesosy Kristy, didy vaovao no meko anareo, teny mba hifankatiavanareo. Tahaka ny tiavaka anareo ny mba hifankatiavanareo koa. Izany mba ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Very havana ny asa fiantrana tahaka zany tena fitoriana filazantsara. Very havana ny asa fiantrana tahaka zany tena fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra ka ny vavolombelony ny amin'izay asan'Andriamanitra tanterahana tahaka zany dia mampitombo ny fisaoran'ny maro ho an'Andriamanitra. Lasa mahita ny olona ry havana fa velona ny fiangonana ka misaotra an'Andriamanitra, lasa mitarika azy misaotra an'Andriamanitra ny asa tanterahan'ny fiangonana amin'ny mahafiangonana Kristy an'izany fiangonana izany, amin'ny asa tsara zay tanterahan'ny fiangonana. Raha malala rehetra amin'ny tompo, ay natao itozy sady amin'ny teny no amin'ny asa isika mba hahatonga ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra, mba hahatonga ny maro hitodika amin'Andriamanitra, ahatsiaro fa misy Andriamanitra tokoa ao anatin'ny fiangonana. Na ny fiangonana dia tena an'Andriamanitra, mba ho vavolombelona zany asa tsara tanterahan'Andriamanitra zany, lasa asa tsara tanterahan'ny fiangonana koa. Ary raha teo ny afatra nataon'i Kristy hoe ny asa ataoko no ataony koa. Ny asan'i Kristy izay toizan'ny fiangonana ry havana no asa tsara zay iorenan'ny fiangonana ankehitriny, ka iantsona antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra ny amin'izay ijoroantsika ho vavolombelon'ny tompontsika. Fa fanaovana zany fanompo-vavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa. Fanompoana masina voalohany iantsona mpanompon'Andriamanitra rehetra. Fanompoana masina faharoa mahafaka ny alahelon'ny olona mila vonjy. Fanompoana masina fahatelo mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra. Ho aminao ny Tompo. Amen. Eo ambany ny fiaiana ny hoavina izao, ny erinay manontolo ane no atokanay ho anao. Izay napetraka ireo didinao rehetra, ahatonga anay voatarika anao nisitrakao. Fosisaina no volavolainao niana nampetra, jeto izay rayo anakipuaminao, fa olombelona ihany zay manditany, tsy matanteraky ireo sitrakao, fa notatsy mendrika, fa lotanteraka aminao ireo falembe. Tena ni mba iova fo, ka miandrandra
famela Vaire ni varavarampunai ni kiurana fali Kanumpanao atrany izay maofinaritra vavaka isika misaotra anao izay Andriamanitra satria ianao miantso anay mba hiorina tsara mba hanao asa tsara amin'ny fanompona anao masina satria anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary miantso ny olona rehetra miantso ny olona masina rehetra ianao ihany no manamasina sy manamarina anay amin'ny alalany herin'ny fanahinao masina mba hafitahanay ny asa tsara rehetra ianao ihany koa Andriamanitra no manafaka ny alahelo hitanao ireo olona izay nandalo fisedrana mafy tamin'ny aretina coronavirus teo ireo sitrana teo ireo izay ndaosin'ny fahafantesana misy ny hatrapo manoloana ny tsy fahafitana ny raharaha maro isan-karazany manoloana ny tsy fisina manoloana ny tebitebitsaina tsy fahandriam-pahalemana ny fahantrana dia mandalo alahelo ny kristianina mandalo alahelo ny vahoaka malagasy koa mangataka izay Andriamanitra famondram-po ary amarino aminay ny teninao fa mba tonga anay tsirairay avy voalohany fa tsorambo no ambony fa tso ambany ho mpampisambotra fa tsy mpisambotra ary anoatra noho ny mpahandresy amin'ny anaranao Kristy izay tahinao Jehovah dia voatamandrakizay ary ianao ilay balsama manasitrana hanafaka ny alahelo ka ame fiadanana atonga anay kristianina atonga anay isaotra ankasitraka anao ny amin'ny fahasoavan-dehibe izay nomenao anay tsy tapaka hatramin'izay ka hatramin'izao ary anisy fimonomonona an'Andriamanitra dia diovy amin'ny rahanao izahay akoa hoentinay ambavaka eto anatrehanao ny mpitondra fivavahana rehetra ny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga mbaky ny ankohonany avy ary eo ihany koa ny asan'ny aumônerie izay iandreketanay tsirairay avy eo anivon'ny hôpitaly eo anivon'ny fonja eo anivon'ireny sampam-pampianarana na eny anivon'ny université maro isan-karazany eo ihany koa ny asan'ny aumônerie eo anivon'ny sampanasa iarahana amin'ny miaramila ny zandary ny pôlisy ary ireo orinasa maro isan-karazany ny anton'Andriamanitra dia tianay mba ho anjakanao Jesosy Kristy ity firenena ity satria sambatra ny firenena izay manana anao ho Andriamanitra mba ho salama sy ambina amin'ny zava-drehetra tokoa ny tsirairay avy tahaka ny anambina anao ny fanahiny satria anao rery ihany malala ny hevitra hiverana ny tsirairay avy dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza ary ny herin'ny diakapokazeny anitra taminao Kristy Jesosy hitondra fanasitranana ho an'ny rofo sy ny aretina na ny Covid-19 na zany na izay aretina mitaiza ny olona tsirairay avy andrian'ny fiadanana ianao sady mpanao fahagagana raha eo jereo manokana ny fandaminana rehetra eo anivon'ny synode apartany eo anivon'ny foibe FJKM mandritra ny synode lehibe mba tonga n'izany synode lehibe zany hifidianana ny olona izay ho mpiara-miasa aminao Kristy Jesosy hiorina tsara amin'ny asa tsara rehetra ahefa be amin'ny asan'ny tompo mba ho vavolombelonao eto Madagasikara hatrany amin'ny farany tany dia izay rehetra mahasoso matsara dia ianao no mahatanteraka satria ianao mahay manao mihoatra noho ny fahalalana rehetra koa izay mahasoa nefa tsy voatony ny vavanay dia ianao Kristy Jesosy mahatanteraka amin'ny fotoananao satria ianao no tompon'ny aina tompon'ny fahefana mpanao fahagagana dia misaotra anao izay raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rainay ho izay any an-danitra sina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao etsy atany tahaka ny any an-danitra eo anay anio ny anasa aza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fahakapana fa manafana amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Saotra ny tompontsika riavana raha afaka mamarana izao fanompoam-pivavahana izay sahaniny asan'ny aumônerie eo amin'ny sahan'ny FJKM izao.
dia ary ara-mitsangantsika hanao ny hira 5:7 ny andininy voalohany. Izao fanimpofafahana izao makasitraka indrindra riavana ny amin'ny fiaraha-miasa miorena amin'ny asa tsara dia manetana ny kristianina FJK maraka izany fa fanimpona masina tokony ho tanterahantsika ny asa tsara indrindra fahasahisanana eo anivon'ny aumônerie FJK. Misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anareo rehetra ihany koa. Mirary soa ho an'ny kristianina FJK rehetra anatanteraka asa tsara izay saorany maro an'Andriamanitra. Tanterahany tompo aminareo ny riavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anarany. Hitahanareo ny tompo kasy hiaro anareo, hampamirapihatra ny tavany aminareo ny tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Petraka ianareo riavana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.